Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo famsanabolana dia misy rindrin-drahona na le antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara. Ny fivoaran'izy io no andrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Ny fisian'izy io ihany koa dia mamevana ny fiforonana orana amin'ny faritra maro manerana ny nosy, mety hita hatraty amin'ny afovoantany mihitsy aza moa izay orana tandrifin-drahona izay. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy aloha ato anatin'ny 3 andro ho avy fa saika hafana ny andro any amin'iny atsimo atsinanan'ny nosy iny ihany no hisy fidinany kely ny maripana ambony indrindra. Andao jerena amin'ny antsipliany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro any amin'ny manodidina ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefana. Mety sisany orana tandrifin-drahona andalo aza moa ny vao maraina any amin'ny fatra Bongolava, Miandro Vazo, Mihitatra hatrany Ambatomainty ary ny distrikan'ny Kandreo. Ny fatra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hahazo orana tandrifin-drahona morontsiraka ny fatra Atsimo Atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Raha ny tolakandro indray dia hahazo orana tandrifin-drahona ny manodidina ny Samborano, torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra Boeny, Melaky, ny ilany andrefan'ny fatra Betsiboka, Mihitatra hatraty Bongolava sy ny fatra Menabe. Andrahoana mety hisy erijika isina orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ho an'ny Itasy, Vakinakaratra, Amoronmany, Matsiatrambony, Iorombe ary mipaka hatrany Atsimo Atsinanana, mety hitatra hatrany Taolagnaro mihitsy aza izay orana tandrifin-drahona izay. Ny fatra sisa rehetra dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hiba-toerana kokoa ny masoandro mibalika. Raha ny vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny fatra anatiny, tafiakatra 4 na 5 degré kosa any amin'ny fatra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Morontsiraka Atsinanana moa dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny alarobia kosa indray dia saika andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo ny vao maraina fa misava ihany rehefa misandratra andro. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro kosa dia azo orana ny eto amin'ny afovoantany mihazo ny fatry Boeny, Bongolava ary Melaky, Mihitatra hatraty amin'ny fatra Atsimo Atsinanana sy Vatovavy ary Fitovonany aza izay orana tandrifin-drahona izay. Ny fatra sisa rehetra dia saika ho maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny raha hiverina andrahoana ny any amin'ny manodidina Samborano, indrindra moa ny fiafaran'ny tolakandro. Ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa mety hananky hatramin'ny 20 na 20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny, tafiakatra 20 na 30 degré ihany koa ho an'ny morontsiraka Atsinanana. Any amin'ny fatra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia dia manodidina eo amin'ny 30 na 30 degré eo ny maripana ambony indrindra. Ny amaranantsika azy ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ho avy izao. Saika mihitatra any amin'iny fatra avaratry ny nosy iny aloha ny orana tandrifin-drahona, mety hisy mitsitokotoko ihany kosa eto amin'ny afovoantany mihazo an'ny Vatovavy, Fitovonany ary Atsimo Atsinanana. Ny ilany andrefana sy ny faritra atsimo dia tombanana ho maina tanteraka mihitsy ny andro na hibalika be mihitsy ingaby masoandro. Ny vinany maripana indray dia mety hananky hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra eto amin'ny faritra anatiny, morontsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ary tafiakatra 30 degré kosa any amin'ny fatra Menabe, torak'izay ihany koa Betsiboka, Boeny ary Sofia. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy etỳ Meteo Madagasikara dia mirary herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.